Tain'Andriamanitra manokana isika rehetrarehetra. Tapitra ny taona, be da be ny zavatra nandalo, be da be ny ranomaso, be da be ny fijaliana, be da be koa ny fifaliana, be da be ny zavatra natomboka, be da be no mbola tsy netin'ny farana mandrakiteny androany, ary betsaka koa nefa nrava teny andalana teny. Mbola velona nefa tsika senao, mbola io tsika senao, matanjaka tsika senao, mbola vonona tsika senao. Zay indrindra ny antony anasako anao amin'ity farany taona ity, manokana fotoana ho an'Andriamanitra, manokana fotoana isaorana an'Andriamanitra, manokana fotoana anomezana voninahitra an'Andriamanitra, manokana fotoana ho an'ilay olona anankiray tsy niala teo akaikinao mihitsy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Firy ny olona nampanantenanao teny andalana teny fa hiaraka aminao izy mandrakariva. Firy ny olona niteny taminao teny andalana teny hoe isy fiaraha-miasa ho atomboka sy ny sisa fa aiza reny olona reny amin'izao. Ny ten'Andriamanitra milaza fa Jesosy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Ny olona voafetra ny azony atao, ny fiarahamonina rehefa amin'ny fotoana tsy azahoany retour ianao dia tsy manao ininona ho anao tsony izy. Fa ny Jesosy décision mihitsy ny anazy no niraisiny hoe mandra-pahafotsy ny volonareo ozy izy, dia izany ho isahirana ho anareo. Na dia izany fotsiny ary andaontsika senao mba hanao zavatra ho an'Andriamanitra amin'ity farany taona ity. Fantatro hoe namorona programa be da be ianao any ambadika any hoe hiaraka hivoaka amin'ny namana, hiaraka hitsangatsangana amin'ny fianakaviana, hiaraka hanao zavatra tsy mahazatra satria mba vakansa ny andro sady farany taona koa andro fety fa te hanontany anao za hoe iza ny teo foana, te hanontany anao za hoe iza ny nantsoanao rehefa tao anaty problème ianao, tamin'ny vizahanao tsy nivaly iza ny nantsoanao, tamin'ny ianao narary iza ny nantsoanao, tamin'ny ianao be problème, tamin'ny ianao rery tao amin'ny mangingina tao iza ny teo anao. Jesosy ny teo anao, Jesosy no tsy niala teo akaikinao mandrakariva. Be da be ny olona miteny hoe zay natomboka Andriamanitra ozy izy, Andriamanitra no amarana azy, fa tadidio nefa fa tsy ny zavatra rehetrarehetra no natomboka Andriamanitra, ka tsy atao ampaherezana fotsiny iny verse iny, fa zay natomboka Andriamanitra tokoa dia Andriamanitra no amarana azy. Ndaontsika senao amelan'Andriamanitra amarana an'ity taona ity arak'izay tiany anaovana anazy, satria ny fiafarana amin'Andriamanitra tsy fiafarana fa fiatomboana zavatra vaovao, mba ahafahanao miteny amin'ny herintaona hoe niarana nomboka tamin'Andriamanitra dia niarana marana tamin'Andriamanitra. Ary zavatra anankiray ny tiako takatra fotsiny hoe tsy mila ny tontolo andronao ray manontolo ane Andriamanitra, fa Andriamanitra mila fotsiny hoe izy ny tsaroana voalohany. Tamin'ny ianao ny fomaraina dia le ianao matsiaro anazy no ilainy, fa tsy hoe aza mandeha miasa mihitsy fa mijanona ao am-piangonanao foana. Andriamanitra tsy miteny hoe aza manao fety miaraka amin'ny fianakaviana fa ndana mihiboka ry am-piangonana ry. Ny an'Andriamanitra ilay voalohany avy any aminao no ilainy. Ny an'Andriamanitra ilay ianao mampiseho hoe izy ny loha laharana amin'ny fiainanao no ilainy, fa tsy hoe mila zavatra be da be avy any aminao izy. Te hanomboka zavatra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra amin'ny 2026 io, ary efa ela izy ny vonona fa tsika senao tsy mahay manome sehatra anazy, ka mba te hanasanao amin'izao farany taona izao na tsy bivavaka be ary ianao fa mino fotsiny hoe misy Jesosy eo ambony lohanao ao dia mangalahy ianao fotoana, amaranana n'ity taona ity miaraka amin'Andriamanitra dia hanombohana an'ilay vaovao miaraka amin'Andriamanitra. Mangalahy ianao fotoana ho an'Andriamanitra. Be da be ny zavatra mbola miandry ianao amin'ny herintaona, mbola be da be ny zavatra ilaivanao an'Andriamanitra amin'ny herintaona, ary tsisy migarantira mihitsy hoe amin'ny herintaona amin'ny 2026 io dia tsy misy ady. Fandresena no nampanantenain'Andriamanitra antsika, fa tsy hoe fiainana tsisy ady. Dikan'izay mbola manana fandresena ho anao izy amin'ny herintaona, amin'izay ady rehetrarehetra miandry anao amin'ny herintaona, mbola nanomana fandresena ho anao izy, fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe vonona ve ianao hiaraka handresy aminazy, satria ny fiarahana aminazy ihany no garanti amin'ny fandresena izay nomaniny ho anao. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe move ozy izy efa nisy nampahory anareo tamin'izay nanirahako anareo, any amin'izay anirahana an'Andriamanitra ihany, any amin'izay anirahana antsika senao ihany raha lasa nambavy no misy garanti hoe tsy misy fahoriana. Dikan'izay mijoroa ianao ho fitaovana, mijoroa ianao ho instrument an'Andriamanitra amin'ny 2026 io,
ka mino fa amin'ny fotoana ianao andeha amin'ny couloir andrano anao de tsisy fahoriana, tsisy zavatra araraka anao eraka an'iny lalana iny. Te ampahery anao hoe za hoe tsy fiafaran'ny fiainana ny farany taona. Aza complexé anao raha navita trano ny namanao, aza complexé anao raha nanambady ny namanao, aza complexé anao raha ohatra ka lasa lony namanao. Fa tsy ny vitesse ny andalana akory no mikompte. Ny antsika ty fiainana maha-kristiana ty raha lasa rambavy dia tsy course de vitesse izy ty fa course de ino am'zany fitena course na endurance izy ty. Zay maharitra hatramin'ny farany ihany no mandresy amin'ity zavatra ty, fa tsy hoe zay lasa lo. No zany aza mieritreritra mihitsy ianao hoe lasa lo ny namanao de izy nomban'Andriamanitra fa ianao tsy nirarain'Andriamanitra. Aza refesina amin'ny accomplissement ara-nofo mihitsy ny fomban'Andriamanitra sy ny sisa. Fa zany Andriamanitra afaka miaraka aminao na any amponja ary ianao. Tao amponja tao andavaky ny liona Daniela niaraka taminazy tao Andriamanitra. Fa tsy hoe nakany amponja ianao de nilaozan'Andriamanitra. Lesen'le vehivavy le nivanginy mpaminany nanamboatra mofo ho an'ny mpaminany iny de lasa be dabe ny koba sy ny diloilony tao an-trano. Nisan'iny vehivavy iny tao anaty fahantrana sy fahasahiranana iny vehivavy iny fa niaraka taminazy tao Andriamanitra. Fa tsy hoe tao anaty fahasahiranana izy de tsy nirarain'Andriamanitra akory. Ery Maria sy ery Josefa nitondra ny Jesosy lay mpamonjy tao anatin'ny kibo, nanidy varavarana daholo ny olona rehetrarehetra. Ny olona nanidy varavarana fa Andriamanitra efa naniraka magy avy any alavitra be avy any efa hitondra fanomezana, hitondra volamena, te hiteny aminao za hoe tsy hoe manambola ianao zay vao omban'Andriamanitra, tsy hoe mahomby ny zavatra ataonao de hoe zay ianao vao omban'Andriamanitra. Fa eno tsara ty teniko ty, ny échec tafiditra ao anatin'ny processus na victoire ny échec. Ny fandroan'ny olona, ny fanilikilian'ny olona tafiditra ao anatina processus de délivrance reny olona mivadika, reny olona mandao anao reny. Io ianao renvoyé tany ampiasana io ianao tsy mahomby amin'ny asa tao ampiasana de nroasin'ny olona sy ny sisa io tafiditra ao anatina processus na repositionnement reny rehetrarehetra reny. Possible nge io asanao io no prison anagadran'ny satananao raha tokony andehany